Torak'izay ihany koa nafana ny fifidianana raha ho an'ny fédérationna ny taranja tsipika nety be ady nahazo filoha vaovao ihany koa izany fédérationna izany. Ora fito adiny fito be zao ihany koa nanomboka tany amin'ny folo ora tany ka tany amin'ny 10 ora tanoany vao fantatra ihany koa izay filohan'ny fédérationna malagasy ny taranja tsipika nety be tsy tany amin'ireo legiparitra kosa indray no nisy ny adevitra sy nisy onana ho an'ity fédérationna ity fa ny fitantanan'ireo fédérationna teo aloha zany izay nitarihana Andriamatoa Gérard Naturel izay niopana ny adevitra be satria dia nisy ny tatitra ara-teknika, ara-bola ary ara-moraly ka tao amin'ireo no tena niopana ny adevitra ka nampihemitra ny fifidianana. Voalohany aloha ny fanafarana an'ireo fitaovana, ireo olona zany izay efa nampanantenan'ny mpiara-miasa, mpiara-miombonanoka ny velany. Io ho zaraina amin'ny mpity tananjaka be ny ligy zany eritreretina hitantana ny akamaroany. Ny faharoa fampakarana ny niveau de jeu ny joueur ary fampafatarana n'ireo joueur atsika eto amin'ny any velany amin'ny alalan'ny site web. Mametraka site web zany lara-pahamehana zay mba fantatry ny olona hoe hay rakoto any Yorombe dia zone performance satria zay site web zay misokatra ao an'rehetrarehetra dia hita ao iny amin'ny fotoana en temps réel. Zay zany zava-dehibe raha manokatra an'iny any velany dia satria ny vazaha ny velany ke mitady nyrety pépinière atsika raha taranjaka nety be ka rehefa tonga ao anatin'izay dia azo antoka zany fa tsy lay mahazatra foana mivoaka no hivoaka fa isy voaka na sens PDT ny faritra hafa hivoaka ao anatin'izay. Ny fahatelo lara-pahamehana zay tokony apetraka ay dia le transfert de moyens et compétences alefa any amin'ny ligue zany sady faritana mazava satria mbola tsy mety mazava foana leo inona marina ndraiky ny ligue inona ndraiky trefa zay zany dia tracé mazava an'izay hoe tia ny compétence nareo ligue dia tia ny moyen mifanaraka amin'izay tokony ampidinanareo amin'ilay fitantanana. Ny farany dia farany lara-pahamehana dia fametrahana an'ilay team régional. Io zany dia apetraka io mba ampiakatra an'ilay niveau ihany koa zany hoe ireo team régional reo zany ny ligue no ametraka azy. Izay fédération kosa anampy amin'ny fanatotosana ny fifaninanana ho anatanteran'ilay vulgarisation zany hoe hoentina mitety faritra reo mba ho tsapan'ny olona ohatry zao marina zany taranjaka nety be zany open anankiray zany io tetezana faritra ary raha miasa amin'ny partenaire.